baolina kitra izay ihany fa eo anivon'ny mpiasam-panjakana kosa indray izy ity dia mitohy ny lalao ary kianja maromaro ihany indray nandray faninanana tamin'ity faran'ny herinandro ity izay azo lazaina fa efa madiva ifarana izany ka dia ofitinina aminao anatin'ity tabilao ity ny voka-dalao teo amin'ny taranja baolina kitra sy ny basketball. Mitohy ny lalao amin'ny Asief na ireo mpiasam-panjakana manao ny fanatanjahantena ka ny vokatra hoentintsika amin'ity androany ity dia ny eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra sy ny eo amin'ny taranja basketball. Ho an'ny baolina kitra ary tetsy amin'ny kianjan'ny Tanjombato ho an'ny sokajy elita dia ny antenimieram-pirenena nandresy ny siansa tamin'isa 3-0 ary ny sokajy vétéran kosa dia ny MSP nandresy ny PRM tamin'isa 2-0. Sokajy mixta ny MEF nandresy ny METFP tamin'isa 3-1. Sokajy jeune ny population niondrika nanoloana ny MSP tamin'isa 4-3 ary mbola sokajy elita ihany dia ny DGCF nandresy ny ME tamin'isa 4-0. Zay ny tetsy Tanjombato. Fa ho an'ny kianja teny Antanety be kosa dia lalao telo. Ny primature dia niondrika nanoloana ny DGP tamin'isa 2-0 sokajy jeune io ary sokajy vétéran ny justice nanamontsana ny MTP tamin'isa 5-0. Ny MFB dia niondrika nanoloana ny MDN tamin'isa 5-1 sokajy vétéran. Tetsy amin'ny kianja ny Mazorivo kosa izay kianja natokana ho an'ny super vétéran hatrany dia toy izao ny vokatra tamin'izany. Ny MPAE dia nandresy ny MPTDN tamin'isa 2-1. Ny MDN nandresy ny MPSPF tamin'isa 3-0. Saraka tsala samy tsy nisy mitoko kosa ny primature sy ny CNRE. Ny MDPAT kosa nandresy ny Université Antananarivo tamin'isa 3-1. Teo amin'ny taranja basketball dia tetsy amin'ny kianja ivelan'ny Mahamasina kosa indray izy ity no nitanterahana tamin'ity faran'ny herinandro ity ihany. Ny ministeran'ny kolotsaina nandresy ny population tamin'isa 7-20 ny Mesupres nandresy ny DGP tamin'isa 12-20 ary ny DGCFP nandresy tamin'ny elan'isa tokana ny Menna tamin'isa 7-20 sokajy jeune avokoa zany rehetra izany. Teo amin'ny sokajy vehivavy kosa indray dia ny Mid nandresy ny Justice tamin'isa 12-13 ary ny MEF nandresy ny NFP tamin'isa 4-20 mbola sokajy jeune kosa indray zay. Teo amin'ny kianja faharoa tetsy Mahamasina kosa dia ny MCS nanamotsana ny DGCF tamin'isa 17-20 sokajy jeune io ary ny MPAE nandresy ny MSP tamin'isa 14-20 sokajy jeune ihany. Ministère Justice nanamotsana ny MP tamin'isa 17-20 sokajy jeune ary teo amin'ny sokajy vehivavy dia ny MDN nandresy ny MPMP tamin'isa 7-20 no 5-30.